Izay aloha fanadihadiana nentin'ny Tahina Rason namana mpanao gazety teto amin'ny fahitalavitry ny MATV no santarina androany ary aritra roa andro ny hetsika salon des études internationales izay nokarakarain'ny Mada Jeune. Maro dia maro tokoa ireo mpianatra izay liana tamin'ity hetsika ity satria dia manokatra lalana amin'ny fianarana any ivelany. Fanadihadiana. Tratra ny tanjona raha ny andro voalohany ho an'ny hetsika salon des études internationales izay ao anatin'ny andiany fahaefatra amin'ity taona ity. Tonga maro araka izany ireo mpianatra izay tonga nitsidika ny hetsika tetsy amin'ny Carleton Nosy. Ampolony ireo mpandray anjara izay samy manana ny mampiavaka azy amin'ny tolotra momba ny fampianarana. Ny antony andraisany anjara amin'ny salon des études internationales dia satria izay manana programme d'échange. Ny programme d'échange izany dia rafitra anankiray aminay ahafahana mifanakalo mpianatra amina sekoly mpiara-miasa aminay any ivelany. Ireo sekoly ireo misy mandefa mpianatra aty aminay dia izay ihany koa mazava ho azy mandefa mpianatra any amin'izareo. Izany hoe mpianatra aminay ireo lasa mandeha mianatra any amin'izareo ireo mandritra ny enimbolana manomboka amin'ny taona fahatelo dia ny taona fahaefatra dia ny taona fahadimy. Satria mivoatra bebe kokoa amin'ny fampianarana any ivelany dia betsaka amin'ireo université vahiny no manome fiofanana izany manome diplôma mifanaraka amin'ny iraisam-pirenena izay isan'ny andraindray ny mpianatra ihany koa. On existe depuis une trentaine d'années. Et manomboka eo amin'ny lisansa ny fianarana izay atolotra ny mpianatra ary mahazo ny diplôme d'état rehefa vita ny fianarana. Nambaran'ity tompon'andraikitra ity fa betsaka ireo mpianatra ny sahirana mianatra ny ivelany, mandany fotoana maro kanefa dia tsy ankatoavin'ny iraisam-pirenena ny diplôma izay azo avy any. Eo indrindra no miezaka ny université avy any ivelany mampifandanja izany diplôma izany amin'ny iraisam-pirenena. Raha ho an'ireo mpianatra kosa dia tokony tsy hijanona ny ivelany mpianatra izay mandrato fianarana any fa hitondra ny fahaizany eto an-toerana. Dia be ny tombontsoa azo amin'ny izy satria ahafantarana zavatra be dia be momba ny fianarana makany ivelany izany. Tokony hiverina eto izy. Tokony hiverina eto izy tanindrazana tsy adinoina. Projet d'étude izany manana projet hoe andera ohatra hoe tafa dia sy mametraseko ilay satria misy opportunité bebe. Raha za manokana aloha ny tokony miverina izy mba hitondra contribution any aty satria hoe mianarana any mba hitondra contribution. Mbola mitohy rapitso moa ny hetsika salon des études internationales etsy amin'ny Carleton Nosy.